Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka tika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masinao. Manantona anao ampanetretena indray reto voafonjinao. Andray ny afatrao ary hitondra fitahina ho anay. Andray ny teninao hitondra fanavaozana anay. Manantona anao ampanetretenao iaho satria na tsy aharo ny fitahinao anay tamin'ny aliny tokoa. Irovanao anay tamin'ny herin'ny aizina. Dia nomenao maraina vaovao. Misaotra betsaka Jesosy. Mankasitraka fanahy masinao. Misaotra anao ny fony iray manontolo izay fa tanteraka aminay tokoa ny tenin'ny mpanao salamo hoe isaoran'i Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko isaora ny anarany masina. Misaotra Jesosy ahy. Misaotra ny amin'izay rehetra tombom-pahasoavana nomenao anay. Raha namakivaky ny herinandro izay tratra an'izao andro farany amin'ny herinandro izao. Ary eo metraka izany eo ampelantananao. Mametraka hatrany koa izao teny izao fenonao ny fahamasinanao. Ka ianao rery ihany no hanapaka amin'izao fandaharana izao. Mety aiza mela heloka sy amindra foana efa amin'izay rehetra nataonay tsy mifanaraka aminao. Satria fantatray Jesosy fa na inona nataonay dia tahaka ny tanana misondra eo anatrehanao izany. Falerahanao soa ihany koa no hanafaka anay hanadio anay ary diovy hatrany ny fomam-panahinay ahafahanay andre ny afatrao. Misaotra Jesosy eo. Alleluia. Amen. Dia ampitorantsika mandrakariva riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Mivatsy ny tompo ahy soanao indray androany dia izay hitantsika ao amin'ny bokin'ny Korinthiana voalohany. Toko 5:7-7 ary ny Jaona voalohany toko 2:5-10. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 et 1 Jean chapitre 2 verset 15. Dia rehefa hitantsika izany dia andeo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Aza mety ho fitahana ianareo ny fikambanana amin'ny ratsy manimba ny fitondran-tena tsara. Aza tia an'izao tontolo izao na izay zavatra eto amin'izao tontolo izao. Raha misy olona itiany izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny iray. Amen. Taonjato vitsivitsy izay riavana. Dia mbola seharana sambo tao amin'ny ranomasina Mediterane ny tanàna iray atao hoe Aigues-Mortes. Tao no niantso namantso ny mpanjaka Saint-Louis taritafika tamin'ny taona 870. Fa no fisian'ny atota-pasika mitangorongorona eny nefa dia lasa any amin'ny 20 kilometra miala ny morontsiraka io tanàn'io ankehitriny. Dia avy malalo amin'ny tompo. Aoka isika hitandrina tsy hanahaka an'io tanàna voatototro ny fasika io. Ka ilaza aminao hoe aza vela hanototra ny fotsika izao tontolo izao. Raha ao anatin'ny ray volana mantsy manomboka mameno ny fotsika izao tontolo izao dia tsy hita loatra ny fivoaran'izany fahafenona izany. Fa mandroso moramora ny fotoana ary dia ao anatin'ny taona iray kosa dia ho tsapa ny halehibiazan'ny zava-mitranga. Ho tsapa ny vesatra fenon'izao tontolo izao aisianao. Ary dia fa miezaka miarina ary miala kely amin'ny zavatry ny tany aloha. Fa rehefa tsy mitandrina, tsy tena fampanapa-kevitra dia zavatra maro indray no mibosesika miditra ao moramora tsy kelikely eny. Ary dia mikatona ny Baiboly ao an-tokantrano dia iny fa tsy mety mandoalika intsony indray ny loalika ary dia miena ny fotoana ivavahana ary farany dia tsy tafaray amin'Andriamanitra intsony mihitsy. Ahoana no mahatonga izany ho ianao? Maro loatra ny varavarana amin'ny voa eo amin'ny fotsika ka tafiditra malalaka ireo karazany zavatra nitarika fahasimbana. Ao ny fitiavana namana be loatra, ao ny fitiavana lamaody be loatra, ao ny fitiavana fanatanjahantena,
ao ny fitiavana televiziona zay mameno tontolo ny andro, etsy andany ny fitiavana Facebook sy ny internet, ny fitiavana ny rendrarendra, eny fitiavana izao tontolo izao. Nefa ihany koa misy mifankalana sy tsy fitiavana mihitsy ilay mameno fo. Ireo rehetra reo no tsy voafehintsony dia nampiataka azy kelikely tamin'ilay loharanonainy, dia tahaka an'ilay tanàna Aiguemort. Ary ratsy mitandrina dia tsy hita ao anatin'ny valan'Andriamanitra intsony. Mbola fotoana izao ry havana, mbola miantso anao ny tompo hoe mivereny e, fa raha miverina ianao dia hiverina koa ao ho Jehovah tompony maro. Ary dia ho raisiko indray ianao, ko aza mangatakandro e, tsy mbola tara ry havana, miandry anao ny tompo, ampy izay nrendrarendran'izao tontolo izao. Fa hoy manko tsy voalaza ao amin'ny Genesis hoe mantsiro hamonjy ny ainao, aza mierika. Ary voalaza any amin'ny lioka mihitsy hoe tsarovo ny vadiny lokota. Niantefa tamin'ny Lota izany fampitandremana maika izany, mila mandositra mantsy izy mba tsy ho tratra ny fandravana any Sodoma sy Gomora sy ny mponina ao aminy. Ary miankina amin'izany ny avonjy ny ainy sy ny hafaty azy. Loza loatra mantsy ry havana, niara-tsy ny faotan'ny mponina Sodoma ka nanapa-kevitra ny andevina azy Andriamanitra. Saingy tia hamonjy any Lota izy aloha, satria mpino izy io. Mpino matimaty anefa izy. Tsy mba Andriamanitra no tolorany toerana voalohany, fa niasa mandrarahany. Ao Sodoma avokoa mantsy ny tombontsoany rehetra. Ny Lota ankehitriny dia ireo kristiany izay rembin'izao tontolo izao, ao anatin'izao tontolo izao io mantsy ny ray amin'ny ray manontolo, ny arenany, ny fitiavany, izany hoe ny adidy tsy maintsy atao, ny asa mandrara, ny fialamboly, ny fikasana maro isan-karazany, ary indrindra ireo naman-dratsy dia samy nanepotra n'Andriamanitra izay tao anatiny, ary dia farany dia niala tamin'i Jesosy sy ny fony, ary tsy mamaky Baiboly intsony, ary asa raha mbola matsiaro mivavaka ihany. Izao tontolo izao sy ny asa mandrarahany no mameno fony, ny fotoana sy ny fiainany, ary dia jamba no hiafarany. Jamba, na dia misy marary sy malahelo ihany azy ao anaty ao, ampangininy izao tontolo izao izay mitarika azy any amin'ny fahaverezana. Rotsorotsiny izao tontolo izao izay tsy hamela azy hitraka mihitsy. Ry hava mararina amin'ny tompo, aza miandro hoe soron'Andriamanitra amin'ny kerisetra amin'ny fotoana farany eo amin'ny sehatra naroina orinao eto amin'izao tontolo izao io. Hitondra tanapolo mantsy ianao, ary ho fenenina satria mitady hanototra anao ny fahafinaretan'izao tontolo izao, izay tsy ahitanao ny tanan'Andriamanitra mitsotsa hanafaka anao. Fa anio, eny anio dia eny anio, no tokony hiverenanao amin'ny tompo sy ny mpamonjy anao, izay tianao ka miandry ianao, dia tsy mbola difotra tanteraka ianao. Ka mba dia hanonanao ny tombon-kiram-panahy izay soratan'ny pasteur Jean manao hoe ry mpamonjy olombelona, na dia sarotra sy mafy aza ny anaraka anao, izao vonina hiafy fefatiko ianao. Izao fiainana izao tsy atakaliko anao, na dia mamiko aza nito mbola tiako ianao. Tirana fanampiny raiky amby 50. Amen. Ivavaka tsika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masinao, lehibe hatrany foana ny fitiavanao anay amin'ny alalan'ny teny izay ampitefanao aminay tsirairay aby. Sepotry izao tontolo izao tokoa mantsy izay. Sepotry ny fitiavana an'izao tontolo sy ny fakamamina amin'izao tontolo izao. Tositazana intsony ianao, sasatra miantso anay. Sotra betsaka nefa Jesosy fa na inona zavatra iainanay dia mandefa ny teninao foana ianao, tsy reraka ianao, satria tsy tianao misy ho very tokoa
ireto vahoakanao. Makasitraka anao ny amin'izany zay, ary dia mametraka no aviny foana eo am-pelantananao, mba ho rakofanao ny fahasoavanao, ho sakambinao, ombany elatrao, ka na inona dia davany satana anotikodinana anay dia zay kosa Jesosy dia vonina naraka anao lalandava. Mametraka ny fiainany tsirairay eo am-pelantananao, satria mbola iaona amin'izao tontolo izao indray manko izay notoloranao andro vaovao, andro zay izany satana ihany koa anotikodinana nay analavirana anao, fa izay kosa matony tahinao natratra an'izao farany volana Jolay izao dia noho ny fahasoavanao hanavaozana ny fanoloran-tenanay hiatrika indray no avinay ray manontolo eo am-pelantananao. Anio ary na iza amin'ireto vahoakanao manondrika ny lohany, manavao ny fanoloran-tenany, mangataka famelan-kelo ka Jesosy amarin'ny teninao fa fitiavana mandrakizay tokoa ny itiavanao anazy, ary zany namparetanao ny famindrapo aminay isan'andro. Ka ndraisanao anay ho voninahitsy ny anaranao eo am-pelantananao. Dia misaotra Jesosy io. Amarino ny tsirairay avy nitsotranao masina, ka itenenanao anazy aza matahotra fa sa mombanao mandrakariva ambara-pahatonga an'izao tontolo izao. Misy raha aloha nefa amin'izao tontolo izao, fa zaho ombanareo amin'ny andro rehetra iainanareo. Dia makasitraka feny Jesosy io, anondera sy ny anjara voninahitra. Misaotra Tompo, aleloia, amen. Dia miratso Tompo.